Manafito isanjato ireo hanala fanadinana baccalauréat vokatry ny krizin'ny Covid-19. Pastora Lala Rasendra Asina mila mandray andraikitra ny fiangonana. Sehatry ny fizahantany, vahaolana tsy maharitra no nomen'ny fanjakana. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity Alarobia fa 7 ny volana Jolay taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manano karibo amintsika jiaby ny tenako anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra antsika andesina manomboka ny vaovao aloha ny tatitra sy ny antotanisa mandidina ny valana retina coronavirus eto Madagasikara. Zavandriamahefa sy tahiriniana ranariny rino. Ny ampienina indray ireo nodimandry androany tafiakatra 7 ny fahafatesana no ity valana retina ity hatreto. 17 kosa ny tranga vaovao amin'ny androany ka ny 20 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa. Ny 9 avy any amin'ny Facebook, 13 Matsiatra Ambony, 13 faritra Loatra Mangoro, 7 ao Bonglava, 7 ao amin'ny faritra Diana, 9 ao Atsimo Andrefana, 9 ao Boeny, 4 avy ao amin'ny faritra Nosy, 4 ihany koa ao Itasy, 3 avy ao amin'ny faritra Tsinanana, 2 avy ao Sofia, ny ray avy ao Vakinankaratra, ary ny 2 ambiny kosa tsy voafaritra mazava ny toerana misy azy. Tafakatra 17 sy ray alina araka izany zao ny totaly bianareo nitondra izay tsy mikaretana coronavirus izay teto Madagasikara. Raha ny raiky amin'ny 103 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana ka ny 2 amin'ny 100 amin'ireo no marary mafy na ilay antsoina hoe forme grave. Ny ampefatra sy 500 kosa ireo vao marina fa sitrana. Niona tamin'ny mpanao gazety ny MBS androany maraina teny Alarobia teny ny pastora Lala Rasendra Asina no resahana nandritra izany ny tokony ho anjara biriky ny fiangonana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Manana andraikitra goavana amin'ny vahoaka malagasy ny fiangonana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ny fiangonana dia natao ihany maolona rehetra, izany hoe ny fanahy, ny vatana ary ny saina. Jesosy Kristy zao raha nanomboka ny asany tety atany izy dia io amin'ny Luka 7:7 no teny atao teny fanevana nanosika azy hanao ny asany tety ary io zany no asan'ny fiangonana. Ary eo anatin'io teny io dia misy hoe mitory-teny, misy hoe mamany fatorany tahaka an'izao, misy resaka fanasitrananao, misy fanampianao, izany hoe misy resaka politika zany ao. Ary Jesosy Kristy dia nanao politika. Fa tsy le politika politisiana araka izay mety averina azy amin'izao fotoana izao fa politika an'Andriamanitra, politika ny fiangonana. Ka ny fanontaniana mantsy zazy zao dia hoe manao le politika an'Andriamanitra ve ny fiangonana? Sa mikatona ny fiangonana zao dia inko izy fa ohatran'ny reraka. Zany mantsy ny olombelona mikatona ny fiangonana dia reraka. Tsy mandeha ny ohatran'izao, tsy misy ny ohatran'izao. Lasa ohatran'ny hoe tsy afaka manao le asa nandrahana azy tety amin'izao tontolo izao sy mahiraka azy tety amin'izao tontolo izao zany so tena ny Jesosy Kristy kanefa misy asa tokony ataon'ny fiangonana mihitsy amin'izao fotoana izao. Miaina ao anatin'ny fihibohana mandritry ny 15 andro indray vahoaka malagasy nanomboka ny 20 ny volana Jolay lasa teo ary tafiditra ao anatin'izany ny kristianina eto amin'ny firenena. Mahafantatra ihany fa misy fiangonana zao efa manao asa andavanandro manampy ny olona izay mety manana fahasahiranana eo amin'ny tontolo misy azy eo manodidina azy zany mampiara-belona ny ohatran'izany. Fa misy ny fiangonana zany zao dia tena tsy haintsony mihitsy hoe ahoana. Io misy karazany le hoe fiangonana, misy le fiangonana ohatra hoe fiangonana anankiray paroasy anankiray zany zao dia io zany zao fiangonana. Fa misy koa le fiangonana amin'ny ankapobeny, le institution zany, le rafitra. Zay zany zao le izy ka le rafitra zany zao le institution tsy dia hainona zavatra firy hoe inona ny tena ataony asa, miasa mangina tokoa ngamba araka mety lazainy sasany dia tsy fantatra kanefa na izany aza tokony hita ihany. Nanamafy ity mpitandrina ity fa miombona lahelo amin'ireo namoy havana no ity aretina ity ny tenany ary mirary fahasalamana ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny fitsaboana ihany koa amin'izao fotoana izao. Itsankilana dia manentana ny ohatra ny tenany mba hitandrina ihany koa mba tsy hitahany ity aretina ity.
Nisy ny sosikevitra ho an'ny kristianina ao anatin'izao olana hatrehany firenena sy ny fipartahany aretina izao. Tahaka izao ny andindin'izay tateriny Germain Omenjanahary sy Manorandre Malalatrany. Nanomboka ny volana Martsa, izany hoe nandritra ny herinandro masina, no nidira ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara. Ny herinandro masina izay manana ny asiny amin'ny kristianina satria fotoana natokana mba andiniantena. Inona ny tokony ho toetena tokony ananan'ny kristianina manoloana izao krizy izao? Azo lazaina fa mikitika ny ara-panahy izao. Dia ny mampieritreritra dia izao, ny herinandro masina mantsy amin'ny finoana kristianina dia fandiniantena, fanarahana ny lalan'ny azo fijaliana, mijaliana Jesosy Kristy. Zany le izy. Ka toa lasa tena tsy herinandro masina intsony fa efa volana masina firy zaho zao mitarika ny kristianina andiny-tena. Tia toe-javatra misy tia aretina andringana, aretin-doza izay misy eto Madagasikara ty. Ary ny kristianina no heveriko fa tena ientefan'ny tenin'Andriamanitra voalohany aloha zay vao ny olona hafa. Misy matsy ny olona manao hoe tokony hanao fibebaham-pirenena, tokony marina zany, tsy diso zany, fa ny kristianina aloha. Ao firenena nge misy olona tsy kristianina, misy olona manao fivavahana isan-karazany, zay le izy, fa ny kristianina aloha. Zay zany le izy ny fiangonana kristianina aloha, kristianina tsiraresabatan'olona aloha no tokony atsiaro tena, ary atsiaro hoe fitsapan'Andriamanitra ty, hoe atraiza ny finoanao, ny finoantsika, ary ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tia an'Andriamanitra. Fa mbola nivalana aretina coronavirus aloha amin'izao no mitana ny sain'ny malagasy rehetra, miezaka ny tsirairay miaro ny tenany sy miady amin'izany. Tena varabohatra teny no nanao ity fanadihadiana iray ity androany i Miradora Benjamina sy Manorandre Malala. Tsy mitsahatra mitombo ireo trangana coronavirus eto amintsika. Tsapa fa mivoaka sepitra ireo toeram-pitsaboana izay natokany fanjakana indray an-tanana ireo marary. Efa miditra antsehatra ireo ivitoerana maro amin'ny fanampiana ireo marary ireo. Toy ny eto amin'ny Institut Malgache de Recherche Appliquée ny IMRA eto Avarabohitra, ivitoerana afaka manao fitiliana ny Covid-19 ary manana ny protocole itsaboana izay anivalana aretina izany. Zay aloha anisan'ny septembre zany hitandrena gary zao ary izy efa mitombo indray zay hoe ohatran'ny hoe misy ny olona sasatsasany zany hoe marakivo sy mivalana. Zany zany hita koa dia ohatran'ny hoe hita hoe misy hoe le zay olona mivalana sasatsasany amindreo dia manana Covid ka zay matsy le izy hoe ny tokony hoe taitra hoe aloha fotsiny raha vao misy sery zany, raha vao misy hoe anona dia tonga ny sery be dehibe ny antony mahatonga azy sery. Zay aloha zavatra misy. Ary ohatra koa misy olona voan'ny asma, ny ankamaroan'ny asma dia saika asma allergique. Raha vao avy ny olana dia hoe mandomando ny tany dia misy tonga dia mihetsika ny asma, tsy Covid organique zany fa zavatra resaka asma zany. Noararotina ny fionana teto na anontaniana ny tokony ho fihetsiky ny olom-pirenena raha tody soritra aretina mitovitovy amin'ny coronavirus. Raha vao mahita eo ivelany eo dia efa bebe ny olona hoe mijery tsy manao fitiliana atao nimra. Efa manana koa zay zany hoe fanaovana fitiliana dia zay ohatran'ny hoe ny ataonay zany dia tondra ohatran'ny hoe tsy hoe vahaolana moa zany fa tonga manome torohevitra n'ireo marary inona ny zavatra atao, mampiasa an'ireo fanafody nimra, mampiasa koa zay fanafody vita molécule rehefa fantatra fa hoe tsy efa somary lavidavitra le izy dia ny ataonay manana ny protocole koa zay hoe ahoana fomba hoe hiatrehana ny coronavirus io miaraka amin'ny mitambavy sy ny fanafody nimra ampiarahana eo. Eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia naharay fitarainana ny teto anivo ny MBS androany fa lany ny fanafody fitsaboana ireo marary ny diabeta. Nanatona ny teny amin'ny farmasia araka izany ny mpanao gazetinay Asinandre Malala sy Andry Rakoto Malala no mitatitra ny fanadihadiana. Olona maromaro no nampita vaovao androany fa lany ary tsy ahitana fanafody insuline avokoa ny farmasia misy folo no teteziny. Ity fanafody ity izay miantoka tanteraka amin'ny fitsaboana ireo olona diabetika. Velona ihany ireo olona nitaraina ireo.
mba hampisida ny ayay dia nisy ny fanadadiana teny amin'ny farmasia. Mazava tsara ny fanazavana ampy tsara ny insuline fa mety ny fahatarany famatsiana no natonga ny olana kely. Mana zaika dia le vidy nefa marao satria tatoazy ohatra hoe miakatra vidina fanafody. Raha ny ka ny insuline manokana tsy miakatra ny vidiny fa le izy ny fahitako azy répartition any eto Antananarivo no tsy mitovy. Izany misy olona zatra hoe monsieur concentré ohatra ao Analakely izy dia ao izy mitady dia tsy mahita ao izy dia izay izy le miteny hoe tsy misy le izy fa misy farmasia hafa ohatra ny toerana mahazatra anareo zay ihany fa mety manana an'ilay izy. Eo amin'ny vaovaon'ny politika manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena dia mpanao politika raiky no mitondra ny heviny tao amin'ny tambazotra tserasera tao tamin'ny omaly. Njavandriamahefa no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny rindratsary ny tahiriny aina raha nariniriny. Tapabolana fahafolo ny izay tsika eto Madagasikara. Sehatra maro no lasaka kanterena. Maro amin'ny malagasy nefa ankehitriny no very asa. Tsy takona fenina intsony ny fahantrana mazina kamaroan'ny malagasy no ity krizy ara-pahasalamana ity. Tao anatin'izay fotoana izay, betsaka ny fanomezana na ireo fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany ho an'ny fanjakana malagasy etivana amin'ny valan'aretina. Lasa izy avokoa ireo fanomezana ireo. Eo amin'ny 600 millions de dollars izay promis 150 no débloqué satria tsy nampiasaina araka ny tokony ho izy ireo vola ireo. Ka ny teny zany reto tondra hoe zahay voatery nandoka raha mampiasa efa anjaranareo zany. Anjaranareo ny mandoa ny karama ny mpiasa-panjakana, anjaranareo mandoa ny charge ny fonctionnaire, anjaranareo ary azadino fa tsy nomenareo. Repi mihitsy ny ange ny mpandrara malagasy ny takinareo etra, ny takina jirama, ny takina knapsa, ny takina n'izao rehetrarehetra izao. Ka eo nareo ny taraineo mety hoe tamin'ity 2 dernier mois ty ngamba ny olona no tsy nahefa tsony nandoa satria tsy modina tsony ny orinasa rehetra fa mbola misy marobe mbola natao takimata na dia efa tsy miasa tsony na dia efa tsy modina tsony dia tery nandoa an'izany hetra izany. Ka efa tamin'ny volana mars avril no efa hoe débloqué ny 150 millions de dollars. Mai, juin, juillet efa hiditra mois d'août tsika izao tsy mahazo vola intsony ny fanjakana. Tiako fantatrareo vahoaka malagasy amin'izany zavatra izany dia izao. Tsy atokisa ny mpamatsy vola ny mpitondra antsika. Tsy manana fatokisana amin'ireo mpitondra ny mpamatsy vola ka na dia nanao promesse zareo hidébloqué ny vola zao dia bloqué midiny robinet. Dika an'izay satria efa nazava hitantsika reny le zavatra tenena marobe hoe misy amin'ireo mpitondra afrikana tsy havita hiaro ny olona sy ny fahasalaman'ny olona sy ny mponina ao aminy ary manahy zany ireo firenena mpamatsy vola iraisam-pirenena so ho lasa fanararotana amin'ny fanodikodinam-bola fotsiny ny fiatrena ny pandémie coronavirus. Ny any amintsika dia fa hita poko hita pirenena io. Sesilany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny krizy lalovan'ny firenena amin'izao. Androany dia nitondra ny heviny mikasika izay ihany koa ny antoko politika iray ao Toamasina ao. Vaovao tanteriny Mbs Toamasina iarahana amin'ny Njavandriamahefa sy tahiriny aina raha nariniriny. Efa bolana izay Madagasikara no nena tao anatin'ny krizy ara-pahasalamana. Betsaka ny sehatra tsy tafarina indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena. Fa ampitoana iray afaka roboroboana ny sehatra anaty izao ary ankinan-java-dehibe ao anatin'ny firenena iray izany fiandrianam-pirenena izany. Ankinan-java-dehibe no resaka ny fiandrianam-pirenena io satria raha miafy tsika amin'ny fotoana izao io lazaina hoe coronavirus io dia zavatra andiakoditra andiakoditra tsy maintsy misy fepetra tsy maintsy arahantsika mba tsy trangano ny fahavoazana amin'ny fahasalamantsika fisitsika. Resaka momba ny virus toy eto Madagasikara tsy nilomano ny olona nandeha tamin'io fa niditra tamin'ny alalan'ny teny miseranam-piaramanidina nanandeha sambo fa izy ny tompona raiky tamin'izany ary zay ho ataoko hoe aorianan'izao raharaha zao karohana
satria faradozinana ny firenena ray manontolo tanteraka. 80 taona izany no nilazana fa mahaleo tena tanteraka i Madagasikara. Moa izany tokoa ny resaka faleovatena dia raha mahita io sy mahatsapa fa izay raha hofitinina ny resaka io zay hoe faleovatena sarin-dokotra io tsy misy fiantraikany aty amin'ny ilany vahoaka ajon'olona ihany no volaza fa anjary voramata azy angamba ny fitenena manana hoari fa zava-babe vahoaka dia any anaty fako aza ny maka ny androany ny olona. Misongadina eo amin'izao tontolo izao ny anarany Madagasikara tsy amin'ny resaka fifehezana ny aretina coronavirus akory fa amin'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy manoloana ny tolona ho an'ny miralenta. Misy ny vaovao avy any amin'ny SADC araka izao tateriny Miradra Benjamina sy Toky Ramarolahy izao. Voafidy filoha-lefitry ny vomiera misahana ny fampitoviana lenta eo amin'ny lasin'ny vavy na ny genre eo anivon'ny SADC ny député Masigula Mali. Nisy olo tena ny firenena malagasy ty solombaombaoka ity raha nifanandrana tamina député avy any Angola. Rehefa nataony fifidianana dia nolan'indreo mpizaika tamin'ny isam-bato 720 isan-jato i Masigula Mali raha toka 330 isan-jato ny an'ilay député avy any Angola. Nototosaina ny 20 Jolay lasa teo ny fifidianana ny filoha sy ny filoha-lefitry ity vomiera ity. Raha ny fantatra dia tamin'ny alalan'ny visioconférence no nifidianana ka isan'ireo firenena nandray anjara izy Seychelles, Angola, Afrika Atsimo, Maurice, Zambie, Malawi ary Madagasikara. Hitana ity andraikitra amin'ny mafiloha-lefitry ity vomiera UEDFP SADC ity mandritry ny rotaona izany hoe hatramin'ny 2024 ny député Masigula Mali. Vaovao makasika ny toe-karena anisan'ny sehatra tafalatsaka lalina noho ny krizin'ny COVID-19 ny lafin'ny fizahantany 7 amin'ny olona 10 amin'ireo mpiasa amin'ity sehatra ity izao no efa nalefa chômage teknika avokoa. Jessica Miray no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sariny Miray Mathieu Princy. Efa bolana izao no nihidiny sistany Madagasikara. Efa bolana tsy nandray mpizahatany. Efa nisy ny fifampidinina teo amin'ny filoham-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ny fahafitamen'ny folon'ny volana Jolay. Saingy raha ny fanazavana hatrany dia tsy nisy afa-tsy ny fanemorana ny fandoavan-ketra no vahaolana noho ny fanjakana hatreto. Raha ny fitaraina ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany ihany dia taraiky ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Dia mila satria efa volana Jolay tsika izao, efa bolana nge zany tsika zay nefa tsy afaka nanao in'inona, mbola tsy nisy mpiasa ny fizahantany na iray azy hoe nahazo fanampiana mivantana amin'ny fanjakana. Ny resaka hetra isorana amin'ny fanjakana, ny resaka hetra satria efa namaly tena namaly zareo, fa ny resaka hetra dia eo amin'ny akapobeany satria ho an'ny orinasa ireny ary ny orinasa lehibe no anisan'ny tena hoe mety azo tombony vahany amin'izay. Fa ireo orinasa jinika indrindra ny guide touristique, ireo mpiara-piombonantoka amin'ny fizahantany mba manahoana sy makaiza zany reny olona ireny, sao dia mba tokony misy azo jerena ihany na misy ny vatsintsindro moa izy tefa nidina 3 alina ariary, fa raha nisy ny natao tamin'ny olo-kafa taloha maninona ny aty amin'ny sehatra izay mampidi-bola ho amin'ny fanjakana no tsy afaka jerena. Efa mahery ny efatra alina ireo mpiasa misehatra mivantana amin'ny fizahantany no nalefa chômage teknika, raha efa mahery ny 3 hetsy kosa ireo mpiasa tsy mivantana. Satria tena efa tsisy mihitsy ny fidirana vola, tsisy aktivité ny fizahantany amin'izao fotoana izao. Raha mpifanatrehantsika amin'ny aretina misy amin'izao dia tena en détresse respiratoire aiguë ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Betsaka moa ny olona miteny hoe tsy nareo rerany fa ny tsy azon'ny olona sy ny mety tsy azon'ny rehetrarehetra dia hoe tsy mitovy ny fiantraikan'izao krizy izao amin'ny seha-piariana rehetrarehetra misy eto Madagasikara, satria ny fizahantany dia anisan'ny ain-dehibe ny toe-karena eto Madagasikara ary koa asa betsaka ho an'ny olona na mivantana na ankolaka. Vaovaony sosialy dia niampy indray androany ny olona very asa avy amin'ireo orinasa tsy miankina eto Andrenivohitra. Isan'izany ireo mpiasa ana tsenam-barotra lehibe iray eny Akadimbahoaka eny, mangataka ny ministera misahana ny asa sosialy hanao ny asan'izy ireo. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Princy. Mpiasan'ny leader presse eny Akadimbahoaka ireto foroaka ireto tamin'ny ity mpiasa misa telo tamin'ny orinasa ny Vororoy fanangalatra
fangadra avy eo nitatra tamin'ny 7 ny raharaha ama délégué syndical ana sy nahazo ny avian'ny inspection de travail aiza kokoa le ara-dalàna mba hiarovana anay dia ny fanazavana atao anatin'iny moa zany hoe izay tsy nanao an'le izy tsisy izay zany tsy mbola nanao tsy nanao volina zany tao amin'ny société anay tsy nirarahan'le izy zareo fa ny zany ohatrany efa nomanina melo le anolo anay le izy moa zany tena hoe anolo anay kokoa le hevitra zareo amin'le izy hoe izay mpiasa tonga dia hosolona daholy efapolo eo zay ny tonga dia voaroka misy aminay reo zao misy inventoriste misy préparateur de stock dia misy contrôleur amin'izao zay very tsarotany efa nanomba zamangana koatra amin'ny rehetra zay zao zay dia manangy amin'ny tokony ara-panjakana mba hidiray tena zavatra mahazo mafy aminay le fandroana fahobe tony zavatra tsy nataonay zany zay mbola anaten'ny lasiny zany amin'ny resaka karama mbola tsy zavatra amin'izao karamanay mory zay avoaroa tsy voaady zany zo ny mpiasa tsy mazava ihany koa ny tena antony fandroana ka angatany sindikany mpiasa fanampanazavana sy amerenana ireo very asa amin'ny toerany tao anatin'ny fakanana conseil discipline io ana tsy voaja ilay article 22 anatin'ny 520 anatin'ny fehezan-dalàna amin'ny fehin'ny asa izay milaza hoe manana zony mpiasa tsirairay hitondra olona hiara azy mandritra ny fotoana io fa tsy nekeny zareo zany tsy narahany zany misy araha délégué syndical izay raha araky ny lalàna ao amin'ny atin'ny andininy andalàna amin'ny fehezan-dalàna amin'ny fehin'ny asa ihany dia tsy maintsy angalana ny hevitry ny inspection travail ny délégué syndical zay vo azo roahana itenenana atsika hoe tena amin'izao fotoana amena zao ve dia ho azo ekena sady amehany zao tsy ara-dalàna ny fandroana azy ary takinay ho an'ny fanjakana ny inspection travail sy ny ministera andrefepetra aingana mba amerenana an'ireo mpiasa reo hiverina miasa raha hitady asa amin'izao amehany zao zany zava-doza tsy ahita mihitsy ireo mpiasa reo anatona mitana vatra iray ty moa ny gazetinay ny razo tsy afatra tompona andraikitra naneo ny tsy fankasitrahany no ny tsy firarahina azy ireo ny sindikany ny sehatra tsy miankina avy amin'ny SVS androany teny amin'ny foibe ny teny amin'ny 7 hektara ity hetsika ity izay notontosaina tao aoriany ny fanambaran'ny prime ministre tamin'ny alahady lasa teo mbola vaovao tanteriny Ravirazafy Mahina sy Mathieu Prince hatrany tsy miafina amin'ny rehetra ny vola be azon'ny fanjakana tokony ampiasaina hiatrehana ny krizy mandalo eto amin'ny firenena ankehitriny vahaolana maharitra no angatahany syndikalista eo anivon'ny sehatra tsy miankina izay mahatsiaro marary ary tsy misy mpitsabo eo amin'ny lafiny fanampiana entina manarina ny orinasa amin'izao situation exceptionnel zao dia tokony misy mesure exceptionnel rehefa tsy azo omena amin'ilay fanampiana avy any ivelany izay aty amin'ny secteur privé dia mitaky zay ilay fampiasana ilay zanabola amin'ny fampiasana ny vola ao amin'ny knapsa mba ahafahana manampy anay aty amin'ny secteur privé tena zay satria tamin'ny fionana tamin'ny tale général ny knapsa tamin'ny 13 jona dia efa nilaza ny tale général hoe misy ny vola ao afaka mpampiasa misy mpiasa nanapaka an'izay le hoe amoana zay vola izay efa nalefa ny tale général tany amin'ny ministre ny asa moa zany fangatahany zany fa indrisy fa tena nalaviny ministre avy hatrany satria hoe tsy tapaka tsy voaray tao anatin'ilay zany aty amin'ny sehatra tsy miakina ka noho izany tezitra ny mpiasa satria misy ny secteur public mpiasa-panjakana angalana ny fanampiana fa ny privé nefa tsy jerena aoriany ity fihiboana 5 ity isy ny hetsika lehibe ho ataon'ireo very asa mafimafy ny fitakiana hiditra amin'ny sehatra somary mafimafy nanao taratasy izay asina ny anaran'ny mpiasa ny numéro ny knapsa sy ny sony dia anetsika 5,000 sony zay ary anao mandritra zao fihiboana andritra ny 5,000 andro zao aorian'izay dia rehefa feno anaty santy any amin'ny prime ministre hoe reto tompoko ary fa tsy hoe kory ny syndicat rery na mpiasa vitsivitsy no mitaraina fa tena ny mpiasa ray manontolo mihitsy mitaraina ary tia nyporofo anerenay any fanjakana fabolana izao no nanomboka ny totongana ny asa hoareo tsy miankina amin'ny fanjakana satria ty izay vahaolana naroso ny tompona andraikitra anampiny ireo tsy aniasa sy sahirana miana ao anatin'ny krizy tsy anisan'ireo nambarany prime ministre raha teo nandritra ny fivahiniana tao amin'ny fahitalavitra nalahy teo ny fanampiana ny sehatra tsy miankina ankoatrany hoe mahazo miasa ary andraikitry ny orinasa tsirairay ny mijery ny mpiasa ho aminy
eo amin'izay tontolony asa izay hatrany dia nisy ny fanambarana araka ny navoakany avy eo anivon'ny ministera ny asa panjakana sy ny lalàna sosialy tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Jolay lasa teo. Andro tsy fiasana saingy andresaka rama ho an'ny rehetra ny andro ny faraika amby telopolo ny volana Jolay ho avy izao. Raha ny voalaza ato anatin'ity fanambarana ity dia andro fety natokany fikambanana silamo malagasy ho an'ny Idul Adha io andro io ka izay no antony izany. Fa ny rehetra kosa no tsy asa amin'io zoma faraika amby telopolo ny volana Jolay io. Nandritra ny andro vitsy izay dia naneho ny firaisan-kinany tamin'ny alalan'ny fanambarana ireo mpikirakira ny tambazotra tserasera Facebook. Misy ny angom-baovao manodidina an'izay izay nangono ny asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Olana tsy fahazakana intsony zava-misy eto amin'ny firenena no antony fananganana sy fizarana saina fotsy ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Tsy vitsy ireo mpikirakira Facebook no naneho ny alahelo sy ny fahakiviany amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Samy maneho ny alahelo tamin'ny alalan'ny kisoratsoratra maro samihafa miaraka amin'ny saina fotsy indrindra ho an'ireo sehatra voakasy amin'ny vantana amin'izao fihibohana tsy misy fanampiana izao toy ny tontolon'ny fampianarana, ny tontolon'ny fizahantany, ny tontolon'ny mpiasatena sy ny maro hafa. Fa ny saina fotsy koa ho anahy manokana izay antony nanaovako ny ahy dia miteny aho hoe okizay aza-pijaliana tsony izay fa efa tena hoe mbiakoditra le fahavazana. Izay zany ny antony izany hoe ny fehin'ny saina fotsy zany a nanaovako ny ahy aloha zany dia ilazako hoe okizay a ilay ataontsika hoe tsy firarahina an'le olona satria raha ohatra hoe atao fihibohana le olona nefa tsisy vahaolana mifanaraka amin'izay dia famonoana kosa angamba le izy. Asena mipoka izy tsy avela miasa izy nefa tsisy vahaolana omenao azy. Aza-pijaliana tsony izay, aza vonoana tsony izay fa efa mafy be mahazo anay. Hoe tsy afaka miasa, tsy afaka manina nefa tsisy firarahina ny fiainana ara-tsosialin'le olona sy ny sakafon'le olona. Raha tsy miasa izy mipetraka ao an-trano dina ary ny ataony hivoky rivotra sy rano mangatsiaka izy. Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia ho tanterahana ny 15 volana Oktobra amin'ity taona 2024 ity ny fanadina panjakana baccalauréat ho an'ny Madagasikara raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany. Efa mikatona ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ity fanadinana ity. Fanadinana nataony Tsilavo Lionel. Vokatry ny krizy ara-pahasalamana eto Madagasikara, eny anisan'ireo andray anjara amin'ny fanadinana baccalauréat 2024. Raha noharina tamin'ny taondasa 2024. Mahatratra 2,704,409 ireo mpiadina amin'ity taona ity raha ny fantatra. Ny faritra Analamanga no manana ny taham-pandraisana anjara be indrindra, miisa 107 1,509 ireo nisoratra ho amin'ny fampianarana ankapobeny ary 7,500 ho amin'ny fampianarana teknika sy teknôlôjika. Ny faritra Atsinanana no laharana faharoa, manana mpandray anjara 7,700 sy 3,000 ary ny faritra Diana no vitsy indrindra ny mpandray anjara raha 7,700 sy 3,000 no nisoratra anarana nanomboka ny volana Febroary ka hatramin'izao volana Jolay izao, araka ny loharanom-baovao avy tamin'ny gazety mpiseho isan'andro iray. Fa omafy ny fiatrehana ny maitsoatra ho an'ireo faritra any atsimo any, hiakatra be ny tahan'ireo tratry ny tsy fanjari-tsakafo, tsy maintsy miditra manome tanana izany ireo firenena vahiny toy ny firenena Amerikana. Jessica Miray sy Mathieu Princy. Ny ampahefatry ny mponina ao atsimon'ny Madagasikara, izany hoe mahery ny 5 sy 10 hetsy no tsy anakankoanina amin'ity faran'ny volana Jolay ity, ary voakasika izany amin'ny distrika ny Ampani sy Tsiombe, araka ny tatitra voaray amin'ny masevo Amerikana. Araka ny vinavinan'izy ireo ihany koa dia omafy kokoa ny tsy fanjari-tsakafo amin'ny vanim-potoanany maitsoahatra ho avy io izay hanomboka ny volana Novambra.
mahery ny iray etsy ireo zaza ina ianjadiny tsy fanjari-tsakafo ka ny 7,000 amin'ireo dia trangadina mafy. Ahinana mafy ny toedra rany atsimany koa ny akoho ny covid-19. Mponina mahery ny 5 sy 3 etsy any atsimo sy atsimo atsinana ny nosy no isitraka ny fanampina avy amin'ny fanjakana amerikanina amin'izao vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana sy atrehana ny mentsoahatra izao. Ny 504 amin'ireo dia vehivavy mampinono sy mitondra vohoka avokoa. Ny USAID na ny sampandraharaha misahana ny fampandrosoana no mamatsy vola izao toana ara-tsakafo izao. Mbola ampahany amin'ny fanampiana ara-tsakafo omeny fanjakana amerikanina izao fa mitentana valo tapitrisa $, ny fandaharana asa amin'ny fanampiana ara-tsakafo any Madagasikara. Ity fanampiana ara-tsakafo ity dia ahitana apemba 705 tonna, voamaina pois jaune 7valonjato tonna, vary misy otrikaina 700 tonna, menaka 500 tonna ary fangarona vovokatsaka sy soja misy vitamina sy mineraly 700 tonna itsabona ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Ny sampandraharaha ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny pama no izarany sakafo amin'ireo ankohonana marefo ao amin'ny distrikany Atsimo, Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana sy ny faritra Atsimo Atsinanana dia Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany. Ny antenaina dia ho tonga ny amin'ireo vahoaka tena mila azy tokoa izao fanampiana izao fa tsy ny fikambanana tsy miankina akaiky ny fitondrany indray no isitraka azy. Eo amin'ny vaovaony sosialy ho any amin'ny faritra laotrany isika anatin'ity fanadihadiana ity taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2020 dia betsaka ireo tanora no very asa ka lasa mivelona amin'ny asa fitaterana amina bisikileta na ny taxi bisikileta. Ankehitriny anefa dia misedra olana izy ireo no ny fisiany ny fihibohany. Varatsika ny andindin'izay tatery ny MBS Ambatondrazaka. Noho ny fitovoizany ny mpitondra fanjakana maro amin'ny vahoaka malagasy falatsaka lalina anaty fasairanana amina izao. Seperina iray itratran'izay fasairana izay misy seperina masana ny taxi bisikileta ao anatin'ny fokotanina Ambodrony commune ambanivohitry Moragromeny. Noho ny tsy fisiana asany moa fantatra fa mahatonga ny tanora anao ty seperina taxi bisikileta ao Ambodrony ity. Manomboka amin'ny 500 ariary ny sarandalana ho an'ny olona iray ka tafakatra hatrany amin'ny 5,000 ariary zany rehefa lavidavitra ny toerana ale. Mitantara izay fomba fiasan'izay indrindra moa ny olona iray manao ty seperina ity. Misy dinerivo arakaraka ny alavirantara tady dia tanana dia makinanaka misy makany Ambatondrazaka mahalana fa mahita mahala raha makany Ambatondrazaka ohatriny eo ny sarandala misy manao dinerivo Israel ohatratra arakaraka ny adivaritra ilay. Misedra olana ireo tantsa amin'izao any amin'ny distrikany Mahabo eo amin'ny resaka tohadrany ny Dabara malona ireo fanapahan-kevitra nataon'ny mpitondra any antoerana eo amin'ny resaka fizarana rano. Andeha rahantsika ny andindin'izay araka ny fampitambavao nataon'ny MBS Morondava tatery ny Noro Fitiavana sy Manora Andriamalala. Misedra olana ny tantsaha amin'ny faritry Mahabo amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny fifampiresahana tamin'ireo tompona andraikitra sy ireo mpampiasa ny ity tohodrano ny Dabara ity. Isa-taona mantsy dia misy foana nataon'ny federasiona na mpikarakara ity tohodrano ny Dabara ity. Ny mampalahelo tamin'ity vanim-potoanan'ny fambolena ity dia tsy misy intsony izany fanapahan-kevitra ny latsakany avy amin'ny mpitandro tetonena be no mampiarina. Vokany mitaraina sy manao antsoavy ireo mpamboly amin'ny faritra. Ny zavatra hita nefa ny mpamboly dia mandoa vola toy ny redevansa hatrany hatrany isa-taona. Fehiny zany ho anay zany aty amin'ny mpampiasa ny Dabara aty dia ny zavatra tena mampalahelo anay fa ny faritra Vaovao fanapahan-kevitra amin'ny fanapahana ny fizarana ny rano. Zay zany dia tena mamparary anay marendra eo ny raha iaby. Eno sy fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa isy ny fanapahana ny rano ny Dabara manomboka amin'ny voalohan'ny volana Oktobra ho avy izao. Izahay vahoaka ny mpamboly ny miaina amin'ny Dabara io dia efa sahirana mafy amin'izao fotoana izao. Nefany mbola misy an'ilay torodo, mbola asiana torodo. Io torodo io re tompoko dia efa nisy tamin'ity tambazotra ny Dabara ty. Intelo ny efatra metaona zay. Ary mba mitondra nareo ao amin'ny federation
takinay zany mba mitondrana fanazavana aminay inona ny résultat positif nentiny tordo nandritrin'izay intelina inefana metolo zay mba azafady mba miaratsiny mba mangataka aminareo mba mitondranareo fanazavana alohany andraisanareo fanapaha-kevitra mikasika manaraka. Vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena ny ao Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao efa mivonona ao amin'izany avokoa ny ankamaroan'ireo antoko politika any antoerana. Vaovao nangon'ny Rina Fanirisoa sy Tahiriny Ana Ranariny Rina. Amin'ny ny fifidianana filoham-pirenena ao Côte d'Ivoire efa samy manomana ny kandida avy ireo antoko politika any antoerana araky ny fivoriana nataon'ny antoko Rassemblement pour la démocratie et la paix androany fa 7 ny volana Jolay 2024 dia mbola ny filoham-pirenena amin'izao fotoana Alassane Ouattara ihany no kandida atolotra izy ireo amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. 27 taona i Alassane Ouattara amin'izao fotoana izao. Ny Prime Ministre Amadou Gon Coulibaly mantsy no kandida saika atolotra ity antoko ity. Nindaosy ny fahafatesana nefa ny tena ny tany am-pandohan'ny volana Jolay lasa teo. Vokatra izany indrindra tsy maintsy manomana kandida hafa ny antoko RHDP. Henri Konan Bédié kosa no kandida Ivna efa nilatsaka ho filoham-pirenena ity ny taona 2024 mbola tsy tanaty antoko nefa ny tena ny tamin'izany leo tena. Mifaranatra ihany koa ny vaovaontsika tamin'ity matinaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma samy tsara ho amin'ny manaraka indray.